Ao anatin'ny fanamariana ny fadimy taona ny sin'ny sekoly privé Henao-Mentsoa amin'izao fotoana izao, lady lasa teo dia nisy ny fiaraha-mikorana lanonana ny raha ny tompona andraikitra ny sekoly ny ray aman-dren'ny mpianatra ary ireo mpianatra niara mifaly. Tao anatin'ny 5 taona monja ny foronana dia toerana 5 eto Antananarivo no ahitana ny école privée Mentsoa dia Nenenjanahary, Andravoahangy, Tsimbazaza, Ambohitrarahaba ary Andoharanyfotsy. Ny sekoly izay nahazo fanamarena manokana avy amin'ny Sisco Antananarivo ho isan'ny sekoly nanana vokatra tsara indrindra raha ny eo amin'ny tahapahafaham-pianatra fanadinam-panjakana no resahana. Io moa ny fantatra nandritra ny lanonana fiarahan'ny tompona andraikitra sekoly, ny ray aman-dreny ary ny mpianatra ny alahady-teo teny amin'ny Espace Orion Ankadindratombo. Eto izay tafiditra rahateo ao anatin'ny fankalazana ny 5 taona ny orenan'ny sekoly. Etsika nataona ity moa dia fankalazana ny 5 taona ny sekoly Mentsoa izay fankalazana tamin'ny fotoam-pivavahana ary tamin'ny Arobadelo dia fankalazana izany kosa tao Antsavanitra ho an'ny ankizy rehetrarehetra sy ireo mpianatra ao amin'ny sekoly Mentsoa. Tinga itorak'izay izany dia natao an'ny ray aman-dreny sy ireo mpampianatra ary ireo ankizy ao amin'ny fankalazana ahafantaran'ny mpanimarina amin'ny sekoly Mentsoa. Niorina tao anatin'ny fotoan-tsarotra no lalovan'ny firenena ny sekoly saingy tsy kivy ny mpitantana sy ray aman-dreny izay nifa no hanatrany. Misy ny vinavina ho amin'ny 5 taona manaraka. Vinavina zany ho amin'ny 5 taona manaraka satria efa vita 5 taona voalohany dia mba aleovan-tena no Mentsoa amin'ny 5 taona manaraka hitsangana ny ilay tsangam-bato ny antony indrindra nanaovana izao fety izao dia nanaovana ny tsangam-bato Andravoahangy ambony. Mandray ireo mpianatra manomboka any amin'ny Garabolaka hatrany amin'ny kilasy famaranana A, C, D ny sekoly. Ny volana Oktobra 2024 teo moa no nosokafana ny fanamarena 5 taona sekoly ary isy hatrany ireo hetsika samihafa entina hanamarena izany mandavan-taona. Any amin'ny volana Oktobra amin'ity taona ity kosa no anatanterahana ny lanonana famaranana ny fomba ofisialy izany fankalazana izany.